taona 13 no ny fankalalana isy Tahina Razafinjoelina tanatina tontolo politika nangotragotraka fa taoarinan'izay no nanomboka niary miasa zahay ny asa niarahana nanao voalohany dia natsony anao scénario, anoratra scénario ny tantaran'ny tolom-panafahana teto Madagasikara nanomboka teo amin'ny fanjanahantany ka hatramin'ny fahaleovatena. Adiny roa angambo zay, tsy ampy adiny roa zay no resaka nanazavany ana hoe zao no tiako ampitaina dia mifanarahanay amin'ny hoe inona no tokony hifanarahana amin'ny asa atao dia zay ihany zay sizy no niona fa tonga dia lasa ny asa no soratako ny tantara nataoko ny fikarohana rehetra vita ny tantara avy eo ny scénario dia tonga tany aminy hoe vita ny scénario fa ho asehoko anao ve dia ozy izy hoe tonga dia ento any amin'ny gazety dia ny any amin'ny gazety no mahita hoe mety lizy sa tsy mety fa rehefa mety ozy ny any amin'ny gazety dia mety amiko. Zay le fifampatokisana zay no zavatra hitako teo amin'ny Tahina Razafinjoelina. Matoa izy miantso anao dia matoky anao izy zay ary rehefa miasa ianao dia atokisany. Tsy misy tonga tany amiko mihitsy ka nanontany hoe fa aiza ho aiza ianao zao efa vita ve ana fa tonga dia natoky izy dia za koa tonga dia natoky azy. Le adiny ray sasany fampiresana ampy. Tsy misy mihitsy fiahiahiana madio tanteraka mangarahara tanteraka ny fiarahamiasa amin'ny Tahina atsasakadiny ihany no mifampiresaka zao no omeko anao Henri zao no omenao vita. Zany fifampatokisana zany dia tonga dia mitarika anao ny asa madio satria mangarahara ny zavatra rehetra. Zay ny fiarahamiasa amin'ny Tahina ary zay zavatra teneniny amin'iny voalohany iny dia tanterahany any amin'ny farany rehefa hoe vita ny asa tiary dia samy mifanaraka tsisy tahotra tsisy ahia rehefa miara-miasa aminy. Taty arina taty amin'ny taona 2020 taty nanana tetikasa lehibe anao ny tantarana Randrianierenana amin'ilay film natao hoe napoina. Io moa ny professeur Randrianierenana no nanoratra azy dia za no natsona natotosan'io. Dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia nitady zay hoe malagasy hiaraka hiasa amin'io sary-mihetsika lehibe io mba amokatra an'ilay sary-mihetsika. Teo any eritretra hoe iza reny malagasy tokony avita zany, iza ny mpandraraha malagasy tokony ho antsoina amin'izany dia tonga ho azy tao an-tsainay ny hoe andao antsoina Tahina Razafinjoelina. Dia miteny aminareo fa atsasakadiny no ny fampiresahanay dia hoy Tahina Razafinjoelina hoe tena atao io sary-mihetsika io dia hoe tena atao io tandremo izy fa niany tsy tiako le hoe manomboka nefa tsy vita fa tena atao io ary ozy izy hoe rehefa za no manao an'io dia tsy maintsy vita io. Dia izy tokoa no nanao mpamokatra ilay sary-mihetsika vita somatsara ilay sary-mihetsika. Tonga ao amin'ny borony ianao hoe zao ndray ny olana tonga dia mivay iny olana iny, zao ndray ny olana tonga dia mivay iny olana iny. Vita zao ilay sary-mihetsika miandry ny famoahana azy fanapariahana azy manerana amin'ny Madagasikara tsika zao fa vita lizy efa voade efa misy sous-titrage amin'ny teny frantsay, sous-titrage amin'ny teny anglisy, tanteraka somatsara zany rehetrarehetra zany tsy vita raha tsy teo Tahina Razafinjoelina. Ny any teneniko fotsiny dia zao raha momba n'io lehilahy io. Mahatoky anao izy rehefa miara-miasa aminy ianao, mahatoky anao izy rehefa miara-miasa aminy ianao ary atokisana zato isan-jato izy rehefa miara-miasa aminy ianao. Zay fifampatokisana zay. Ny fifampatokisana misy
satria mangarahara ny asa rehetra, satria tsisy aya, tsisy tahotra, tsisy zavatra mety manahirana ny saina na manahirana ny vatana na manahirana ny fanahy fa tonga de mandeha ny asa rehetra. De zay le fifampitokisana zay tonga de mitondra makany amin'ny fambiazana.